Fahasalamana kosa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy maraina teo tetsy amin'ny Bisakorondrano ny atrikasa nanaovana tombanezaka amin'ny lahetsika fanaovana vaksiny ho amin'ny aty amin'ny faritra Afrika tafiditra anatin'izany moa Madagasikara. Atrikasa entina andiniana ny fivoarana sy ireo asa izay notanterahana momba ny fanaovana vaksiny eto amin'ny faritry ny Afrika Atsinanana no nosokafana androany maraina teny amin'ny Bisakorondrano. Aritra 2 andro ity atrikasa resam-pirenena ity izay tanterahana indroa isan-taona ary andraisan'ireo mpiarahana mombinantoka resam-pirenena anjara toy ny OMS, ny UNICEF, ny Gavi, ny vokovokimena sy ireo fikambanana tsy miankina maro samihafa izay miantsehatra amin'ny resaka fanaovana vaksiny. Raha nambaran'Andriamatoa Marius Rakotomanga izay lehibe ny isam-panaovana vaksiny dia mizotra amin'ny alalan'ny ahafahana maharitra ny tanjon'ny taona arivo momba ny fampandrosoana ny OMD i Madagasikara eo amin'izany fanaovana vaksiny izany satria dia mahatratra hatramin'ny 700 ny tahany fahafahan'ny Malagasy manao vaksiny. Na izany aza dia tsy nitsahatra ny antso ireo Malagasy hanao izany ny indrindra ho an'izany ny Premier Ministre Kolo Roger. Ho an'ny fahasalamana amin'ny firenena ohatrantsika reto satria izao ny fanaovana vaksiny dia fialana amin'ny fanaovana dépense izay tsy tokony hatao raha ohatra ka misy ny vaksiny dia tsy avy ny aretina dia tsy misy ny fandaniam-bola amin'ny fitsaboana ny aretina izay tsy tokony tonga raha nisy ny vaccination. Izay fotsiny ka manainga ny olona rehetra mihitsina ray aman-dreny na izy na rehefa olona mety ho henony hoenoin'olona mba hiteny ary anainga ny olona rehetra mba hanao vaksiny fa zany ihany no anisany fitsaboana lehibe ialantsika amin'ny tsy fahasalamana. Maro koa anefa ireo olana izay tsy maintsy alamin'ireo mpikirakira ity sehatry ny fanaovana vaksiny ity. Tanjona kosa hoy Ramatoa Véronique Maeva Fages, tompon'andraikitry ny Gavi eto Madagasikara, dia ny ahafahana miaro ny zaza malagasy amin'ny faritra Afrika Atsinanana amin'ny aretina maro samihafa.